fotoana manokana no ny ainatsika vehivavy nandritra ity herinandro ity. Fotoana manokana izay ahafahantsika mampiorina indray ny firaisantsika amin'ny Jesosy Kristy. Fotoana manokana izay nahafahanao andraisanao fanapahan-kevitra amin'ny firaisana aminy ilay zoky ty asy tianao nanolotra ny ay ho ahy soanao. Mahatoky hatramin'ny farany. Izany loha hevitra lehibe izay nentintsika vehivavy nandritra ny herinandro. Ary anasako anao hatrany aza mijanona fotsiny hoe vita ny herinandro fiarahan'ny vavaka dia ny valilany iny boky iny. Manasa anao ho an'izay tsy manana dia izao mividiana. Mandehana ty amin'ny foibe dia mandraisa anjara ho tairizy mba avereny matetika mba hampitoetra ilay toetra tianao hiaina no lasa fiainanao. Alohan'ny andraisantsika indray ny afatra androany dia manasa anao fa hiaraka hivavaka isika dia tonga dia anaraka hira ray avy hatrany ao aorianan'izany vavaka izany. Rainay tsara fo masina indrindran-danitro, misaotra anao satria no fitiavanao sy ny famindramponao dia tonga amin'izao fiomanana amin'ny sabatanao masina izao izahay. Tonga tokoa ny fotoana izay ahafahanay manolotra manao voady eo anatrehanao mba hatoky hatramin'ny farany. Ary izany fahatokiana izany dia tianay raha mba hisy hiseho eo amin'ny fiainanay andavanandro ahatonga ny hafa ihany koa anao fanandramana amin'ny fahatokisana anao. Ray malalo, ny lesona izay tianao ampitaina aminay amin'ity androany ity dia matoky sy mino izahay fa ny fanainao masina no ampitsimboka izany fo izany ao anaty ka tena ho hita andrombona eo amin'ny fiainanay ny vokatry ny fahatokisana anao. Dia izay rehetra fantatra fa mahasoa ary fahatsotony vavakay dia nisaingatana amin'ny anaran'i Jesosy ririhany. Amen. Jesus,
sakaiza ty sy mahatoky izay indray ny loha hevitra izay ho hitantsika androany araka ny tantara izay hitantsika ao amin'ny lioka toko 10 lioka toko 10 ny andininy fa 1:20 lioka toko 10 ny andininy fa 1:20 dia izao no voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ny tompo namalaka nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ina sy maro irena ianao, nefa zavatra iray aloha no ilaina, fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay efa nalaina aminy. Namany Jesosy i Marta sy Maria ary Lazarosy. Ary naman'i Jesosy azy ireo dia matetika Jesosy no nasaina tany an-trano zareo zany tao Betania. I Marta zany izay vehivavy tia mandray vahiny, tena manana fanomezam-pahasoavana manokana izy mikarakara vahiny sy feno fahalalan-tanana. Tena nanao ny zavatra rehetra mba handraisana tsara an' Jesosy. Variana tamin'ny fanompona nefa izy dia natokany hikarakarana ny vahiny ny fotoanany, ny herin'ny ray manontolo mihitsy. Ilay rahavaviny kosa dia i Maria dia nipetraka teo an-tongotry Jesosy, niaino ny fampianarany. Babon'ny tenin'i Jesosy tanteraka izy ka nanadino ny zavatra hafa rehetra. Natsiaro toy natao am-pony izy kanefa koa feno fahasambarana ihany koa. Tsy afaka ny tsy hijanona teo an-tongotry Jesosy izy mba hiaino an' Jesosy sy handray ny teny rehetra izay tenenin'i Jesosy naloky ny vavan'i Jesosy. Dia nidera io toe-tsaina feno fibanjinana nana Maria io Jesosy, satria izao no voalazan'i Jesosy Kristy hoe fa i Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Fa i Marta izay variana tamin'ny fanompona maro izay handraisantsika lesona dia naniry ny ahazo antoka fa vonona avokoa ny zavatra rehetra handraisana an' Jesosy. Navitrika izy ary matetika no maimaika ihany koa satria tia no vita daholo ny zavatra rehetra. Mailaka amin'ny fanehoana ny heviny izy, milaza izany amin'ny feo avo izy. Fa i Maria kosa dia olona mipetrapetraka, olona tia mitokatokan'izay izy. Mandra-piavin'i Jesosy dia isy olona manana toetra toy ny an'i Marta sy ny an'i Maria ihany koa eo amin'izao fiainana misy antsika izao. Eo amin'ny fiainana ao am-piangonana. Mazava loatra fa i Marta izay naniry andray ny tompo amin'ny pahendrehana, nizotom-pony karakara sy izay zavatra nilain'ny nofo, izay zavatra nandalo ihany, dia nitarika azy hanao antsirambina ny zavatra nilain'ny fanahiny. Izay tena lahara-pahamehana. Lesona raisiny eto. Tandremo ry rahavaviko malalako. Fa ny lahara-pahamehana dia ny zavatra ilain'ny fanahy. Zany hoe ny fitombona ara-panahy no ataovy lohalaharana. Aza atao ambanin'ny zavatra ny fiainoana an' Jesosy Kristy izay te hiresaka aminao izy. Mankana fotoana betsaka hiainona azy. Mba te hanontany ianao firy minitra no laninao hiainona zavatra izay mahatonga anao hiketraka, hiainona probleman'olona, hiainona an'ireo hira izay mampikorotana ny selan'ny ati-dohanao, hiainona ireo zavatra izay feno korontana mahatonga anao indraindray tsy tompon'ny tenanao. Fa mba firy minitra no atokanao hiainona ny teny-pitiavana,
feno fahalemem-panahy izay tena ilainy vatantenanao. Miendrika ho an'Andriamanitra tokoa ve ny fanompoana atolontsika azy ao am-piangonana ankehitriny? Sa fisehoana ivelany fotsiny ihany? Tena mafy izany fanontaniana apetrako aminao izany, satria dia apetrako amin'ny tenako izany ankehitriny. Setroka mampofona asandratsika any an-danitra ve izany ka ankasitrahan'Andriamanitra? Izany no tiany Jesosy ho takatry Marta rehefa nanankina any Maria izy. Satria rehefa nanankiana any Maria zany Marta, dia izao no lazainy hoe tompoko, motsy mampaninona anao va hozy izy, ny amelany rahavavy koa manompo rery, ko mba hasevy manampy anahy izy e. Ny zava-dehibe indrindra no tsy ampy tamin'ny Marta. Azony nataony nampitsahatra ny asany ka nipetraka teo anilan'i Jesosy, dia ho niraisina tsara izy, saingy tsy faly izy. Tsy nampaninona na tiany tompo hanompo eo amin'ny latabatra isika na hipetraka eo an-tongony. Tsy ilay asa sy fihetsika ny tena zava-dehibe, fa ny manao izay nangatahany Jesosy amintsika. Dia mipetraka amiko ny fanontaniana androany hoe tena ilay angatahany Jesosy ve no ataoko ankehitriny? Tiako koa ianao raha mba handiny-tena ny amin'izany teny izany. Zavatra iray loha ihany no ilaina. Ny asa rehetra nataontsika ho fanompoana an'Andriamanitra sy ny hafa dia tsy maintsy mihorom-paka, tsy maintsy mihorom-paka amin'ny vavaka sy ny toe-tsaina tsy misy fitiavan-tena. Izay ihany ny ilain'i Jesosy amintsika. Tsy maintsy mifandray mandrakariva amin'ny Jesosy isika mba hanolotra mandrakariva ny fontsika sy ny saintsika ho azy. Ka ny ezaka rehetra ataontsika dia ho tena ezaka atao am-pitiavana marina. Raha tsy miaino matetika an' Jesosy isika, an'ilay tompony tompo-mpanjaka ny mpanjaka, dia hiaratsy ny toe-tsaintsika eo amin'ny fiainam-panompoana. Satria dia lasa ny izao no iseho isaky ny hanao zavatra. Mihoatra lavitra noho izay azontsika entina amin'ny tompony ny entiny ho antsika nge. Tsy misy mahaisitra amintsika izay raisintsika avy amin'ny Jesosy Kristy. Ireo izay manao an' Jesosy ho lara-pamena zany eo amin'ny fiainany no efa nifidy izay zavatra aharitra mandrakizay. Ny toe-javatra faharoa nisehon'ny Marta sy Maria dia ao amin'ny filazantsarany Jaona, ao amin'ilay toko faha 12 ao, izay mitantara ny nitsanganan'ny Lazarosy sy anadan'izy ireo tamin'ny maty. Ary rehefa nitsangana Lazarosy sy anadany tamin'ny maty, ary rehefa reny Maria fa tonga Jesosy dia nilaozany avy hatrany, Maria nilaozany avy hatrany ny momba azy, ka dia nitsenan'i Jesosy faingana izy. Tsy hoe indre-pandeha zany Maria no hoe teo an-tongotry Jesosy, fa teto ihany koa dia nilaozany ny momba anazy rehetra, fa lasa nandeha namonjy an' Jesosy izy. Lehibe aoka izany ny fitiavan'ity Maria ity an' Jesosy sy ny fandriana hafaly ankatoan' Jesosy. Hany ka dia satria le hoe mbola teo amin'ny fahoriana dia be dia be ireo olona izay nampionona anazy. Kanefa dia izao vao naheno izy hoe iny Jesosy dia lasa izy niantoraka. Tena mahafinaritra. Lasa izy niantoraka teo an-tsandrin'ilay mpampionona lehibe. Satria fantany fa io Jesosy io ihany no afaka hampionona, tena afaka mitondra fiononana ao anaty.
rehefa sendra alahelo sy fahoriana isika dia tiako ny hitarika anao androany ao amin'i Jesosy no misy ny fampiononana farany ho antsika. Rehefa mametraka ny tanantsika eo amin'ilay tanana isika izay tanana mitondra ny mariky ny fantsika dia atsapa fiononana sy fiadanana ary fiarovana. Ny fanoteniny ahitantsika ny Marta sy Maria dia talohan'ny nanomboana an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana tao an-tranon'ny Simona Boka. I Marta dia manompo indray ary Lazarosy ilay nitsangana tamin'ny maty moa izany izy teto dia mipetraka izy miaina ao Jesosy. I Marta dia nanompo Lazarosy ilay natsangana tamin'ny maty dia niara-mipetraka nihinana tamin'i Jesosy sy ny mpianatra. Dia avy eo i Maria lasa izy niazakazaka namaky ilay tavoara alabasitra anankiray dia nandraraka menaka manitra lafo vidy sahabo atsasalitatra teo amin'ny loha sy ny tanana ary ny tongotry Jesosy. Na teo aza ny fanakianan'i Jodasy dia tsy niteny na inona i Maria fa nanao ny asa fanompoana tsara ho an'i Jesosy izy. Misy zavatra izay tiako tsy ho atononao eo amin'ity tantara ny Maria ity. Efa nanandrana ny famelan-keloka, ny famindram-po ary talanjona teo amin'ny hatrehan'ny fitiavan'ny Tompo izy. Rehefa nafahana tamin'ny fahotana izy ka sitrana tamin'ny feriny dia nariny ary nanomboka fiainam-baovao miaraka tamin'i Jesosy Maria. Ny fijanonan'i Maria teo an-tongotry Jesosy izany mba hanomezany fahafapo sy ny etaeta marina dia mampiseho amintsika ny zavatra lehibe eo amin'ny fiainan'ny olombelona rehetra. Dia tsy ninona fa ny fiaonana, ny fiainoana, ny tenin'i Jesosy mba hamela izay afaka hanovantsika. Ny fiaonana amin'ilay tenin'i Kristy mba hamela izany hanovantsika. Avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ilay teny manan-kery avy amin'i Jesosy Kristy dia afaka ovana amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Ankehitriny dia mbola mampianatra antsika ny tantaran'i Maria fa tsy afaka ny miresaka momba an'i Jesosy isika raha tsy mbola nanandrana ny fihavanana amin'i Jesosy. Mihavana aminy fa indro mitsangana eo am-baravaranao izy ankehitriny. Raha misy mihaino ny feony dia hiditra ao anatinao izy. Dia ilay fihavanana mitondra fanavaozana izany. Manana ny Baiboly na ny tenin'Andriamanitra isika mba hanampy antsika hiaina amin'ny mponoana ny toky, ny fiadanana tahaka ny Maria avy any Betania. Te-haneo amin'ny vonany eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao Jesosy. Avy amin'io tantara io no ianarantsika fa ny asa fanompoana sy ny fiantrana dia tsy azo sarana amin'ny fiainoana ny tenin'ny Tompo. Miara-dalana izany ny vavaka sy ny fanompoana izany. Koa andeha isika hivavaka. Hanao vavaka manokana indray isika androany. Vavaka manokana mba ahafahako sy ahafahanao manokana bebe kokoa ny fiainantsika ho an'Andriamanitra. Mbola mampianatra antsika foana araka ilay voalaza teo. Fa mila isika izany tsy miresaka fotsiny fa misy asa izay mila asehontsika. Koa andeha isika hiaraka hivavaka. Tompo,
matetika tokoa izahay no tototry ny asa mandraharaha sy ny fanahina. Manampy anay mba ho anao irery ny ezaka rehetra ataonay. Aza vela hialona na anao folentika izahay, enganie ho feno ny fanatrehanao ny fonay. Na inona raha saninay, dia tianay Jesosy io, raha mba ataonay loha laharana ny firesahanay aminao, ny fiainonay, ny tenim-pitiavana avy aminao, ary ny fiainonay, ny teny feno fanasitranana avy aminao, ka ho tsampanay ny fisakambinanao anay mba hampionona anay amin'ny toe-javatra rehetra izay hatrehanay eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy io no irina saingatana izany vavaka izany. Amen.